avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. C'est doux, les papiers hygiéniques malefaka indrindra natao any rehetra amin'ny vidiny fitonjato ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoltranao vaovao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Manoltra ho anao ny vaovao. Nafana toedrarato amin'ny université anatsiranana izay nahitana andeha tanora mahery fihetsika nanafika ny trano fonenan'ny ireo mpianatra. Tonga tany atoerana ny mpanolotsaina avo eo anivon'ny fiadidina ny fanovana ny République Madagasikara tarihan'ny kolonely Rabe Armanana hiaino sy hitondra vahaolana momba ny toedrara misy any atoerany. Fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny drafim-panarenana ny firenena no niraisy ny fanjakany ny amin'ny fialan'ny Madagasikara amin'ny fitantanana ny SADC hoy ny mpisolivava Loany. Fialana amin'ny fitariany fa tsy fialana andraikitra amin'ny fiaraha-miasa ao anatin'ny vondrony. Fanapahan-kevitra mitsinjo ny lara-pahamehana ho an'ny firenena fa tsy fisehosehoana toy ny an'ny fitondrana teo aloha raha ny fanehoan-kevitra. Any ivelany mandraona niditra an-tsehatra hanafika miaramila ny Nigeria ny filoham-pirenena Amerikanina raha tsy sakana ny gouvernemanta nigériana ny famonoana ireo kristianina any atoerana amin'izao fotoana izay ataon'ireo vondrona papiorooro islamika. Vokatry ny tsy fitoviana ara-politika, olana amin'ny ara-politika sy ny fiarovana no anton'izao fifamonoana mitranga any atoeran'izao. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manolotra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ny ity alina ity. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Iazo anatsiranana avy hatrany itsika atao anatin'ity fampahalalam-baovao voalohany ity. Nafana ny toedrara atao amin'ny Université Nantsiranana ny maraina teo izay nahitana andiana tanora mahery fihetsika manafika ny trano fonenana ny ireo mpianatra. Tonga tany toerana manoloan'izany mpanolotsaina avo eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana ny République ny Madagasikara izay tarini kolonely Rabe Armanana hitondra vahaolana momba ny toedrara misy any an-toerana. Dia rahantsika ny makasika izay. Fa tsy mbola vonona ny sary mikasika izay fa nohizantsika ny fampahalalam-baovao kosa indray. Fanateram-boninkazo sy fanadiovana fasana no endrika nentin'ny ankamaroan'ny fianakaviana nanamarika ny andro ny 2 Novambra tamin'ity androany ity. Fa tsy arovana sy fanomezana aza ireo efa nodimandry raha ny fanehoan-kevitra ireo nanovana fanadihadiana. Tsy ary Soarvelo. Andro ny 2 Novambra, fotoana hatsiarovana ireo olona efa nodimandry. Afangarony maro amin'ny andro ny 1 Novambra izy io, izay fetiny olo-masina. Maro ireo nandray ho adidy ny fetiny maty androany. Fanateram-boninkazo sy fanadiovana ny fasana no endrika nanamariany ankamaroan'izy ireo izany. Ny aty moa zany ny fasan'ny ray aman-dren'ny poirana dia natokana ho famangina sy fahatsiarovana anazy zany ny andro anio. Dia ny fasan'ny ray aman-dreny moa zany dia ity arina ity dia nataonay zany dia ny vatsy angady, ny vatsy kifafa, ny vatsy rano ihany koa entina anadiovana izany faritra fanajana ny razana izany. Ilaina ny mifampatsiaro na efa lasako razana ary izy dia eo akaikinao mandrakariva foana ihany ny atao hoe ny siny teo aminao sy ny fanahy dia omena lanja tanteraka zany ny atao hoe tsy hoe manompo fa mena haja sy voninahitra zany izy amin'ny andro toy izao. Fahatsiarovana sy fanajana ireo ray aman-dren'ny poirana fa tsy fanompony raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Na dia weekend aramaly dia androany alahady mihitsy no safidiny anao anatanteraka ny adidy aty fanaterana voninkazo aty amin'ny toerana ohatran'izao sady ny hoe tsy hoe sanatriako reny vavaka amin'ny maty fa zay moa le vavaka ataoko hoe amin'ny zamanokana dia hoe mivavaka ho amin'ny fanahany kristianina rehetra efa maty mba andry ampiadanana amin'ny fanahany. Dia zay le aminay manokana dia efa fanao isa-taona le izy dia zay.
dia makaty foana zany isa-taona araka izany anio 2 novambra no fotoana hatsarovana ireo olona efa nodimandry omaly iray novambra kosa andro natokany fiangonana katolika ho fankalazana ny fetiny olo-masina rehetra izay nomariana tamin'ny alalan'ny lamesa fa fanapa-kevitra mifandraika amin'ny drafim-panarinana ny firenena no ndraisy ny fanjakana ny amin'ny fialana ao anatin'ny fitantanana ny SADC ny mpisolo vava nanontaniana tamin'ity androany ity fialana amin'ny fitariana fa tsy fialana ndraikitra sy fiara-miasa ao anatin'ny vondrona raha ny fanazavana fanapa-kevitra izay mitsinjo ny lara-pameana ho an'ny firenena fa tsy fisehosehoana toy ny amin'ny fitondrana teo aloha raha ny faneho-kevitra tsy ara soary velatrany ny sesesy ny faneho-kevitra tao anaty tamazotra tao aorian'ny fanapa-kevitra ndraisy ny fiadidin'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara omaly niala tamin'ny fitantanana ny SADC ho an'ny mpisolo vava iray mitsinjo ny lara-pamehan'ny vahoaka izany fanapa-kevitra izany tsy laza no ilain'ny Madagasikara fa drafim-panarenana raha ny fanazavana fitariana ny SADC ny présidence tsy vitan'ny Madagasikara tsy hananana le fotoana tsy hananana le moyen fa ny mampikambana ao amin'ny SADC kosa tsy mihetsiketsika ao tsika zay no mety indrindra aloha mifantoka amin'ny tena mahamaika ny vahoaka ankehitriny dia tsy mahamaika aloha zany manao présidence ny SADC mety le fanapa-kevitra raha indrindrindrindra raha jerevantsika hoe ny fitondrana teo aloha maika anao seho ivelany oeraoera événement no enjikenjehana amin'ity indray mandeha ty tsy vitsy zany zavatra zany fa alao lara-pahamehana masona mahana ny alaolan'ny vahoaka isan'andro adisoan'le fitondrana teo aloha teto Madagasikara no tsy nanomana ny tsena malagasy ny mpandraharaha malagasy isitraka an'izay tombontsoa zay tsy hanaratsy ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny raisam-pirenena ny fanapa-kevitra raha ny fanazavana drany ny akamaroan'ireo mpiara-miombona antoka manana maso ivo sy soloteny eto Madagasikara izay mankatoa ny fanavaozana entiny filoham-panjakana ankehitriny ny akamaroan'ireo mpiara-miombona antoka izay manana maso ivo sy soloteny eto Madagasikara dia nankatoa na mivantana na ankolaka ny famindra-pahefana ara-dalàna izay nataon'ny HCC tamin'ny filoha Andriamatoa Colonel Michael zany hoe raha singaniko manokana ohatra ny maso ivoan'ny anglisy izay ny arivan'ny famindra-pahefana ihany dia namangy ny ministry ny fitsarana dia niteny hoe anampy ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanomanana ny fifidianana midika izany fa mizotra atsakany sy andavany ary antenaina fa hitombo andalana ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ny mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena raha tsy tononiko hoe amin'izao tsika miteny zao efa misy mpandraharaha malagasy misitraka ny tombontsoa amin'ny resaka abatseranana sy resaka fanondranana entana makany amin'ny firenenan'ny SADC tsy nandray fanapa-kevitra nasazina ampiaton'ny Madagasikara treto ny SADC amidika ho fitovizan'ny fiara-miasan'ny Madagasikara amin'ny vondrona zany sy fanohanan'ny firenena mikambana ny firenena malagasy mikasika izay fanarenana ny firenena izay atrany mila mijoro amin'ny famarinana isika vahoaka malagasy ary tokony arahentan anarina ny firenena ho ny mpanolo-tsaina avy eo anivo ny komity ombonana ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika ny médecin colonel Ranelson Marcelin raha tonga nanatrika ny fitokanana ny fanitarana ny fiangonana Jesosy Mamonjy izay notanterana tamin'ity androany ity rina fitiavana miainga avy amin'ny tsirairay ny fanovana sy fanavozana takin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny voakasika ao anatin'izany ny vahoaka kristiana ny eo famarinana eo amin'ny asa sahany to amin'ny firenena ho ny mpanolo-tsaina avy eo anivo ny fiadidiana ny fanavozana ny Repoblika ny médecin colonel Ranelson Marcelin nandritry ny fandraisam-pitenena ny teny amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy mila manana fahazavana ara-panahy isika nanana toe-tsaina mikendry ny tombontsoa ambony firenena noho izany andao isika rehetra hiaisala anangana firenena mirindra izay ahitana fitiavana ny rariny ary tahotra an'Andriamanitra miara entana isika ary mivavaka ho an'ny Madagasikara anabe sy taridalana ny taranaka amin'ny fahendreny ka amin'izao asa fanitarana ny tranon'Andriamanitra izao dia raisy fitondram-panjakana ho hery lehibe eo amin'ny fampandrosoana firenena ny fandrosoana ara-panahy mijoro ny fiangonana mitondra ny anjara-biriky no fanarenana ny firenena nanoho ny fahavononana ihany koa izy ireo amin'ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny amma olo-pirenena ny vahoaka tsy hakanavaka atao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy dia tsy miolon'olona izay fa
nizaniza mpitondra fanjakana ary na iza ho apetraka andriamanitra amin'izany fahefana sy andraikitra izany izay a dia mandray azy ireny ho toy ny ray aman-dreny a atrany. Nisy olo tena ny filoham-panjakana nanotrina ny fitokanana ny fanitarana ny fiangonana Jesosy mamonjy Akorondrano androany. Ny mpanolontsaina avy eo anivo ny fiadidina ny fanavozana ny Repoblika, ny médecin colonel Ranmilson Marcelin. Fa nipiton'izao ny fanitarana ity fiangonana ity hatramin'ny joroany taona 2017. Mazaka pino 3 alina izany amin'izao fotoana, raha toa ka 2 alina teo izany teo aloha. Manantena fiovana goavana amin'ny fisitrahana tany afana miary sy mivelona ireo tany-tsampamokatra amin'izao fotoana. Maro loatra ho izy ireo ny tany fivelomana nalaina keriny nandritry ny fitondrana teo aloha. Isan'izany ao amin'ny komuna Morarano Antongona distrikany Rivomamo izay namokarana Artemisia amokarana ny CVO Kaeton Andriatsilava. Nampahantraina ny vahoaka malagasy ary isa mizaka ny voka-dratsy teraka izany ireo tantsaha izay nompotony ireo mpanjana tany amin'ny fomba moderna amin'izao fotoana ny tany fiarina sy ny fiveloman'izy ireo. Velom-panantenana izy ireo ankehitriny anatin'izao vanim-potoany fanovana rafitra izao. Ohatra amin'izany ireo mponina amin'ny komuna Morarano Antongona distrikany Rivomamo. Iray amin'ireo komuna 3 ahitana ilay tany 520 hektara nisy mibody ny taona 2012. Ao anatin'izao fitsimbadian'ny tantara sy ny atao hoe pejy mivadika eto amin'ny firenena izao a dia reto vahoaka reto izay efa mivelona tamin'io tany io nandritra ny taona maro a hatramin'ny razambeany mihitsy kanefa noho ny atao hoe ny atody tsy miady amam-bato a noho ny kely tsy mba mamindra dia nailika ny ala tamin'reto tany reto ny vahoaka miaraka tamin'ny fambolena rehetra izay nataony teto a nopotehana daholo izany rehetrarehetra izany. Amin'izao fotoana izao a dia andro ny fifoazana izao, andro ny tsy fatoriana intsony eo anatrehan'ny fahatsiarovana fa tena olom-pirenena dia mitolona ireto vahoaka reto ary efa tonga dia manomboka ny asa mihitsy amin'izao fotoana izao a mba hiverena ny tany amin'ny malagasy satria Madagasikara ho an'ny malagasy. Raha tsy hivina, isan'ny komuna misy fambolena Artemisia lehibe eto Madagasikara ny komuna Tongona ary vao maika ny tombo izany rehefa namokatra ny tambafy CVO ny fitondrana teo aloha. Misy teratany frantsay efa nambola Artemisia teo anatin'ny taona maro teo amin'ny komuna Morarano Antongona. Rehefa tafiditra teto amintsika ny valana retina Covid-19 ka niroso tamin'ny famokarana ny tambafy CVO ny fanjakana dia tany fambolen'ny mponina ao an-toerana amina hektara maro no nomeny ny fanjakana io teratany vahiny io ahafahany mampitombo ny vokatra avoleny. Ankehitriny velom-bolo ireo tantsaha voakasika na tsaro afa-pahasahiranana sahady indrindra manoloana ny fanehoan-kevitry ny minisitry ny fanatsariana ny tany. Na velom-bolo anay tatsahady amin'ity faritra ity ny teny Andriamatoa minisitry ny fanajariana ny tany hoe ny vahoaka aloha. Ary indrindrandrindra ny mahatany ny razana izany hoe nisy razana teo aloha izay nitombiasana ankehitriny nanajary an'itony tany tony. Eo ianao Andriamatoa minisitra izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fanajariana ny tany dia mangataka anao izay amahazaolana momba ny tany izao. Ary tsy eken'ny vahoaka intsony izany hoe fa nibodona ny tany malagasy ho an'ny vazaha izany. Angatana ny verenany ireo tany fivelomany ireo tatsahatra amin'izay nalanan-kerina amokarana Artemisia ireo mponina voakasika. Nalanan-keriny satria tsy nanaiky ny mponina kanto natonga ny Jeneral Ravalomanana Richard nidina tany toerana fony izy nitazona ny toerany sekretera-panjakana miadidiny zandarmariam-pirenena tamin'izany fotoana. Sehatry ny fitaterana kosa indray, tsika ny vondrony ireo mpitatitra ny tompiatsonana ao ambositra amin'izao fotoana. Ny mpitantana ity tompiatsonana ity no ny tsy fangararany fitantanana sy ny resaka ankiatrano ara-politika. Ny vondron'ireo kooperativa izay nilaza fa tsy ara-iasa amin'ity mpitantana ny tompiatsonana ankehitriny ity. Tojonirina tahiry no mitatitra ny Jiprian'izay. Tsy misy mandeha amin'ny laona ny fitantanana ny toeram-piatsonana ao ambositra hoy ireo vondrony mpitatitra rehetra. Maro ny vola takina amin'ireo mpitatitra nefa tsy mazava ny fitantanana ara-bolona. Ankilany ny fahapotehan'ny fototra-fotrasa izay tsy misy fanarenana. Araka izany, mitaky ny fialan'ny mpitantana ny gare routière ao ambositra ny filohan'ireo kooperativa mivondrona ao amin'ny CPCTRV Amoron'Mania. Rehefa tsy mahavita
ny convention izay ny fahanarahana aminay coopérative sy any amin'ny ministère ireo mpitatana dia aleo miarto aloha mandra-pisiny fanovana vaovao ao anatin'ny fanovantsika zao. Maro amin'ireo fotodrafitrasa no simba amin'izao fotoana tsy mifanaraka amin'ny vola takinina amin'ireo mpitatitra. Mangataka ny fiaton'ny mpitantana ny gara routière ambositra izy ireo. Aoka tsy hidiran'ny politika raha ny fanazavana ny sehatra ny fitaterana fa ireo misehatra amin'izany no tokony hitantana. Tsapa maharary izahay mpitatitra indrindra izay le collectif du président manoloana ny zava-misy aoka tsy hidirana mpanao politika ny resaka fitaterana manomboka izao fa ny zavatra ilainay ny etaetanay mpitatitra dia izao hoe aoka mba ny olona izay misehatra ao anatin'ny fitaterana no hiara-iasa aminay. Araka ny fantatra olona akaiky ny mpitondra teo aloha no mitantana ny gara routière ao ambositra amin'izao fotoana. Nambaran'izy ireo fa misy fanaparam-pahefana sy atsonjay ary koa matahora miatra amin'ireo mpitatitra. Ilafy mavoiny ihany koa no antsika misento anatin'ny idoka fohy. Decras, manala cras. Decras, manala cras. Yala tsy manakerin cras. Mabisa decras. Tsy misy loto tsy afaka ny decras. Decras, zay decras Ianao zao manana zava-pisotro tianao fa tsy ampoizinao hoe iza le tena tianao indrindra. Andramana. Sotroy aloha le numéro 1, misotro indray anao numéro 2. Iza ny tsara kokoa? Le 1 tsaratsara e. Numéro 1 tsara kokoa roa ampo. Le 1 tsaratsara kokoa ka. Isa, roa, telo. Woko sa le extra ny tsara kokoa? Ny tsiro tsy mandaigny, Woko tsara kokoa safidiny roa amin'ny fitopolo isan-jaton'ny malagasy. Salame, anaovy papier hygiénique amin'ilay tsara nefa mba azazo ny vidiny azafady. Misy amin'ilay mety aminao mihitsy ato. Ilay papier hygiénique vaovao sedo malefaka tsara kalitao nefa 700 ariary fotsiny ny vidiny. Tsara kosa zany Nenyo, lany papier. Tia! Ampiasao ny papier hygiénique vaovao Sedo, double épaisseur, manadio kokoa, mitroka tsara ary malefaka be nefa 700 ariary fotsiny. Sedo, lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. Hitanao any amin'ny mivarotra mahazatra anao. Sedo, la douceur au quotidien. Week-end cadeau, fais-nous tic-tic en week-end. Miracle am telopolo octobre ka hatramin'ny 2 novembre. Nividiana First Premium, misy antso 10 000 ariary, SMS ZAD 350 mégas, des mahazo cadeau bonus mora plus de 1000, misy antso 2 000 ariary, SMS Dimapool 100 mégas bezao. Zay zay, am vidiny 10 000 ariary fotsiny. C'est Johnny Diaz 322 étoile 91 dièse. Miaraka aminao foany as, ahafahanao mifandray amin'ireo akaiky anao. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année. Possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix, paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao mbola manasana ohatrany hanaraka izany hatramin'ny farany araka nefa natsidika tany am-piandohana moa dia nafana ny toetra rato amin'ny oniversité n'Antsirana n'Androany Maraina izay nahitana andiana tanora mahery fihetsika nanafika ny tokantranon'ireo mpianatra efa vonina ny sary mikasika izay ka andeha rahantsika vetivety ary araka ny vaovao voaray tamin'ny 1:20 ora alina ny sabotsy voalohan'ny volana novambra no nipoaka ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny andiny tanora avy amin'ny fokotany Lazare niaraka tamin'ny mpiasa sasantsasany tao amin'ny université nisy ny naratra avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ary ray tamin'ireo tanora no nodimandry rehefa tonga tao amin'ny hopitaly tamin'ny 3 ora maraina teo misy fotoagna mazay nazo taratasy dia fampilazagna hoe fa tokony ala amin'ny tragno anareo fa alainay tragno mesana délai 2 semaines anareo dia rehefa naregny izy zay dia nivory personnel administratif jiaby miaraka mpampianatra vacataire dia nandiniky izy dia rehefa voadiniky zay le izy izy koa zegny aleo iresagna aleo fampiresagna zegny raha jiaby fa tsy tonga dia hoe mandeha fofa dia rehefa nimoaly amizay nimoaly manko fotoagna deadline farany mamezandro zay hoe fa samebia farany nareo mipetraka amin'ny cité dia tsy maintsy miboaka anareo fa misy le andiany mpianatra le mipetraka amin'ny toerana igny zao nandeha dia maresaka miantso fôty zay ndraiky zay mpiatelo mipetraka amin'ny toerana le volaniko zay dia tsisy olo hoe ka direct namiana na tsisy fa mipetraka fo dia andra mahizika amizay misy rô tsy mikitiky zay mpianatra tsy mikitiky PAT fa mpianatra mandalo ambany dia misy andiany zatovo baka ambany nitoraka avy tany nilefa amizay le mpianatra aby le mandeha ody any dia nilefa nandalo aminay dia iny naviany sosy ny conflit amizay le mpianatra madiniky tsy mpianatra baka mesy fa andiany tsy haiko foty fetreretako foto tsy haiko madiniky aby amin'ny Lazare mitoratoraka iny nanjary nelo koa mpianatra misy dia lasa misy conflit jusaka mialy jusaka marandraiky itsankilany mitaky fanazavana sy famarinana ireo mpianatra milaza fa tsy rary ny zavatra miseho sy ny miatra amin'izy ireo maraka zay mpianatra hetsika marary zay mpianatra araroty tsy vita foros magnararoty zay mary tsy ndrazo le magnary zay mary fagnararotiny mazo zay na eo amin'ny vehivavy na zay lehilahy indrindra fianarana mazo zay aiza loatra fanjakana zavatra agnay zao me diplômenay varinay ino raha ndrendrenay mitany misy fanjakana ve zao nanao colonel Mikael fa imijere vy fotiny mitazapotsy ny gendarmerie ny mpitondra fanjakana amin'ireo forosy marary zay mila vody zay mpiatra université d'Antsirana mangataka tompoko mba jerevakaiky zay fa marary zay aiza ndrendrenay varinay sy ny raha jiabinay diplômenay marary zay etsandaniny manambara ny makasika azy ireo koa ireo avy amin'ny andian'ny tanora monina ao amin'ny fotany Lazare izay nantsona fa hoe foros na zaza maditra mandalo eto amin'ny tanànan'ny Lazare tsy zay eto atao hoe foros zay tompony tanànan'ny Lazare ty fa ireo ny tompony foros zay tompony fanafiagna fa tsy zay eto zay miaro tanànanay ty zay lotety eto zay tsy magnano foros zegny amindreo fa rony magnano raha tsy manjara aminay eto manoloana ny zava-mitranga tonga tena toerana ny ministry ny fampianarana ambony ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ary ny solotenan'ny fanjakana ijery vahaolana sy ampitony ny tafiovotra miandrandra fandriam-pahalemana sy ny rary ny rehetra amin'ny toyiny fa tsy mbola nisy tanteraka hatramin'ny androany ireo fampanantenana nandritry ny fampelezan-kevitra izay nataony ben'ny tanàna amperinasa tao amin'ny commune ambanivohitra Lakamisy distrikana Anjozorobe tahaka izany ihany koa ny tao Mandialaza distrikany Moramanga antony takian'ireo mponina amin'ireo toerana voalaza ny fialan'ny ben'ny tanàna ny toerana dia rahantsika ny makasika izay ben'ny tanàna manao diditadona mpanao kolokolo mpanamboatra vahoaka
fanambaka madinika miditra raiky ambin'ny 10 andro androany fitakina nataony roponina amin'ny commune ambanivohitra Lakamisy distrika Nanjozorobe izay mitaky ny fialany bentanana perinasa antoerana maro loatra ho iroponina ny trangana fanararo tapahifana nataony ity farany antony izao etsika ataony roponina izao etsika izay nefara tamin'ny fanakatonana ny bureau-ny commune tao antoerana yaka ohatra zay mikasika ny lalana andafitsinanana zay mahakasika afaritra maro anatin'ny commune ity mandalo anandasimasina tonga hatrany asokafana rehefa nahita famatsimboly zay tamin'ny association fanamby dia mitarika vahoaka anao an'iny lalana iny resy lahatra ny vahoaka fa saingy ny commune no asiankany tsy navelany zay mitarika ny vahoaka manarak'izay dia nietra moa zany dia takinina amin'ny vola tena minezinezina nefa dia tsy mba misy tamberina ndraikitra miverina amin'ny fampandrosoana eny fotony dia mampalahelo anay vahoaka zany mampalahelo anay mpitondra ihany koa indrindra ihany koa raha misy ny olona anao kopian-jaza zay atao hoe mampalahelo ny zavatra misy satria 10,000 Israely ariary no vola alaina amin'ny kopian-jaza ny fanambaram-pahafatesana moa zay atao hoe mangidy indrindra amin'ny vahoaka satria ny fahafatesana mafy indrindra akana vola 10,000 ariary ankoatra izay tsy nitanteraka ihany koa ireo fampanantenana nataony bentanana nandritry ny fampelezakivitra izay nataony ho hiatrany retom-ponina mitaky ny fialany reto ny alahelonay zany amin'ny fokotanay nalanakondro dia efa niditra mandafanroany foana zao mibentanana dia nylazay ny fahananorenana ekôla manara-penitra nalanakondro nefa misy ekôla naorina ao anjara kely fotsiny nraisiny tamin'io fa mifokon'olona ny tena nandray andraikitra tamin'le izy malahelo zay satria atram'izao dia babangona ary tsisy zavabita zany le ekôla ao nefa dradradradray ny tompoko any amin'ny ainy aman-jery ny hoe navitako ekôla manara-penitra nalanakondro efa vita dia betsaka dia tena betsaka ny fampanantena pokaty anisany amin'izany ny vola 3 arivo zay nalaina tamin'ny vahoaka satria hoe andray vola 7 alina sy 7 sy roa tapitrisa ny vahoaka dia anaovana dossier ilay 3 arivo ariary miantso ny fanjakana Foibe ijerekaiky izao toetra raha izao iretom-ponina amin'ny commune ambanivohitra Lakamisy distrika Nanjozorobe ireto ankoatra izay niditra tamin'ny hetsika faharoa ihany koa ny mponina amin'ny commune Mandialaza distrika ny Moramanga mitaky ny fialany bentanana ho antoerana tsy misy mahazo manao permis eto afa-tsy nga mierarery eto amin'ny commune eto ary dia marina zany rehefa manontany mpanao sarbois eny aminay atrany amin'ny faritra manodidina commune dia any nga mierarery ny permis vokatra zany dia mahantra ny vahoaka eto Mandialaza indrindra moa zany fa ny mpandraraha fa nga miera amin'izao fotoana zao tsy haiko firy zany camion nga miera amin'izao izy rery ihany zany mahazo mitady vola resaka fandrarana eto amin'ny commune Mandialaza fa ny ankoatran'izay dia tsy misy ka malahelo zay tompoko ny amin'izany zavatra tsy rary ny ataony misy le mera zany ka eto zay vahoaka dia mangataka ny mera io aleluia iala fa marinana sy filaminana no takina ho hiatrany roponina ny vahoaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana miaingy ny fotony no antoky ny fampandrosoana vaovao hafa kosa indray ny synode apartany boina ho Mahajanga ao anatin'ny sampana FSLM Foibe no mandray ny seminaire nasionaly faefatra amin'ny taona ity izay ho tanterana ny 1 oktobra hatramin'ny 10 novambra ho avy izao ny fionambe izay no aloava ny fivoriany ireo ekipa teknika nafana nandinika ny fampandehanana asa fanabeazana rehetra eo anivon'ny fiangonana loterana manerana nosy Anjaro Père Mahajanga isan'ny fototra mampandeha ny asa fanabeazana rehetra eo anivon'ny fiangonana loteriana malagasy ny dinika ataon'ireo teknisianina skoto na ny filoha avy amin'ny synode apartany mandritra ny seminaire nasionaly ny ekipa teknika ka ny synode apartany Boina Mahajanga ao anatin'ny sampana FSFLM Foibe no mandray ny seminaire ny 1 oktobra hatramin'ny 10 ny volana novambra izao andian'ny faefatra izy ity efa nisy ny andin'ny voalohany faharoa fahatelo izay nandiniana ny fananganana ny ekipa teknika nasionaly rehetra manerana Madagasikara amin'ity androany ity zay amin'ity fionana staty amin'ny seminaire ity dia zava-dehibe ny mametraka ny laminasa ahafahana ireo teknisianina skoto eto anivon'ny fiangonana loterana rehetra manantanteraka ny asa mipaka any amin'ny asa fanabeazana hatrany amin'ireo katitakely sy ireo zanaky ny fiangonana loterana rehetra skoto maromaro ny fekevitra zay avoaka amin'ity fionana eto Mahajanga ity zany hoe entina ampiarina eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy voalohany indrindra ary faharoa entina ampitomboana ny ambaindainy ny fikambanana miaraka amin'ny mpanazava stily eto Madagasikara miaraka amin'ireo synode am-piangonana hafa
tafiditra ao anatin'ny 10 andro ny skoto loteriana ihany koa ity fotoana raika amin'ny 30 oktobra hatramin'ny 10 ny volana novambra ity raha ny fanazavana. Ny teny faneva moa zany zay hoita agnatin'ity taona ity dia ny teny faneva hoita amin'ny Matio 12:20 andiny 7:20 tapany by zay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy apetraka ao aminy fanahiko ary itorony rarina amin'ny zentilisa izy. Zany teny faneva zany no voizina nandritra ny taona 520 sy 2 ny FSFLM dia mankalaza indrindra ny 10 andro ny skoto loterana ka tanteraina zany amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana oktobra ka mifarana zany amin'ny 10 ny volana novambra isan-taona zany dia magnatanteraka an'izay 10 andro skoto loterana zany ny FSFLM ka ny séminaire national zay ataon'ireo ekipa mpandrindra nasionaly no manokatra izany fankalazana 10 andro skoto loterana izany. Mandidina ny 70 teo ireo teknisiana skoto na flo avy any amin'ny synodam-paritany rehetra manerana ny Madagasikara tonga eto amin'ny synodam-paritany Boina Mahajanga ao anatin'ny sampana FSFLM Foibe manatrika izao séminaire andiany faefatra izao. Famalona ireo vaovao tsy marina na fake news miparitaka amin'ny tambazotra sosialy kosa indray namoaka fanambarana manitsy ny zava-misy teo anivony mvola nambarany mvola nandritra izany fa ny olana ara-teknika vokatry ny fanavozana ireo rafitra no tsy nafana niditra tamin'ireo tolotra mvola fa tsy misy fandraisana amin'ny olona na zava-mitranga ivelan'ny orinasa ny mvola izay nanamafy fa manara-maso akaiky hatrany ireo vaovao makasikasy ireo ekipany ary andray fepetra misy ny fampielezana vaovao tsy marina na fake news tahaka izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mandrahona niditra an-tsehatra anafika ara-miaramilan'ny Nigeria ny filoham-pirenena Amerikana raha tsy sakana ny governemanta nigeriana ny famonoana ireo kristiana ny antoerana amin'izao fotoana. Vokatry ny tsy fitoviana ara-pinoana olana amin'ny ara-politika sy fiarovana no anton'izao fifamonoana mitranga ny toerana izao ny tsy fampiana rehetra ny fanampiana rehetra vao Etazonia ho Nigeria izay tsy tsahatra avy hatrany raha tsy mitohy ny izay famonoana kristiana ny toerana izay tsy hivina fa kristiana maro no efa namony ainy vokatry ny fanafiana ataony ireo vondrona papiorohoro islamika ao Nigeria. Dia ny maresaka avy any ivelan'iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. UPRIM, Université privée de Madagascar. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. C'est doux lay papier hygiénique malefaka indrindra natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary. C'est doux, la douceur au quotidien. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.